Dia ampifaliana trany no iarabanan'ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra, na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Heritiana olon-tsotra toa anao ihany koa, tsy manana andraikitra fitoriana eo amin'ny fiangonana fa teo ampiasain'ny tompo ary indrindrindrindra maniry mba ho soratan'i Jesosy any an-danitra ny anarako, dia hanolo tena ho an'ny tompo mba ho ampiasainy. Engane mba tsy ny feoko no voaray anao fa ny tenin'Andriamanitra. Adinomy momba dia ndaontsika hianatra ny Baiboly Masina. Misaotra ny tompontsika fa nomeny fomba moderna sy avolenta mba hahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny tanjona dia mba ny ahafantaran'ny malagasy ny sitrapon'Andriamanitra. Atao anatin'ity chaîne YouTube ity dia nametrahana video ianarantsika ny tenin'Andriamanitra, ka manasa ny malagasy rehetra amin'ny fotoana ho an'ny tompo mba azahoana mahafantatra ny sitrapony. Andro mampidi-doza zao alohan'ny ahatongavan'i Jesosy dia efa voapirofo daholo zao iainantsika isan'andro san'andro, ny zava-misy dia ny fisian'ireo Kristy sy ny mpamina ny sandoka, ny ady sy ny filazana ady, ny firenena hitsangana melo firenena, ny fanjakana hitsangana melo fanjakana, ny mosary, ny areti-mandringana, ny horohoro-tany sy ny toetra ny olona ihany koa. Dia efa hitantsika zao ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fandokafa-tena, ny avonavona, ny mpanao blasfemy, ny tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy masina, tsy manana fitiavana voajanahary, tsy mahatoky, mpanendrikendrika sy ireo toetra maro samy hafa voalaza amin'ny Baiboly. Dia izany no mahatonga antsika ndao hianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia tsara ny manaraka ny torohevitry ny Baiboly amin'ny fomba fianarana ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra izany ao amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina mba hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ambinina ny lalanao sady ahazo fahombiazana tsara ianao. Manasa ny malagasy ny tenin'Andriamanitra mba hanana Baiboly tena izy, tsy version elektronika fa Baiboly amin'ny version fizika, tena le boky iny mihitsy. Raha tena te hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra marina sy olona teo any an-danitra dia tokony manana Baiboly tena izy. Ndaontsika hanome fotoana be da be ho an'ny tompo fa zao fiainana zao dia lasa maka ny fotoanantsika, dia matetika fotoana kely fotsiny ny itoeran'ny tompo eo amin'ny fiainantsika dia anjakan'ity izao tontolo izao ity ny fiainantsika. Dia lasa tady tsy atohatra fakam-panahy, tady mbola anahaka ny fanaon'izao tontolo izao. Jesosy efa niteny mihitsy hoe ao amin'ny Apokalipsy 2:27 amin'ny anaran'i Jesosy: arindro hafainganao sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Izany no anafaran'ny tompo antsika amin'izao andro iainantsika izao, ny mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Ka ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga ny malagasy andiny tena, mahatonga ny malagasy handray ny herin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra sy ny tari-dalana rehetra azahoana mibebaka. Didin'ny tompontsika mba tsy hisy pentipentina avy amin'ity izao tontolo izao ity. Jakoba 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no fivavahana tena madio sady tsy misy pentina eo anatrehan'Andriamanitra sady ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Ka manasa ny malagasy rehetra ny tenin'Andriamanitra ndao andiny tena hibebaka, ndao hangataka ny tompo mba hanadio antsika amin'ny loto sy ny pentipentina eo amin'ny fiainantsika. Dia mirarisoa anao mba ho fen'ny herin'Andriamanitra ianao haharitra hatramin'ny farany, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ao anatin'izao fianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Mandram-pioana daholo.